ho amintsika rehetra mandrakariva ny riavana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Manohy ny fiarantsika mandinika ny boky ny Genesisy isika. Anio Genesisy 4:1 kapitra amin'ny 10 no iarahantsika mandinika amin'ny anaran'ny Tompo. Alohan'ny amakitsika izany dia mampirisika anao aho raha sitrakao ka mety ny azo atao manana mihitsy Baiboly eo ampelantananao ianao satria mahatsara ny sady mahita no mandre. Alohan'ny amakitsika izany nefa dia iaraka mivavaka isika hangataka amin'ny Tompo indray mba ny Fanahy Masina mihitsy no hiteny amintsika amin'ny alalan'ny mpanompo tsy mahasoan'io ary ampitoetra ny teny ao anatin'ny fontsika mba tonga tsika iaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Iara-mivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka Fanahy Masina, manatona amin'ny finoana ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao indray zahay amin'izao fotoana izao, mba hisaotra anao hiderasian-kalaza ny anaranao noho ny famondramponao manome anay indray izao fotoana izao zay iarahanay miaino sy mandinika ny teninao. Misaotra anao ny amin'ny fahalalana misy amin'ny fitoriana filazantsara eto aminay, ary misaotra anao no ny fampielezam-peo zay omenao etaeta koa ho mpiara-miasa aminao. Tompo, mba ampita ny afatrao araka zay napetraky ny zanakao dia Kristy tomponay izany hoe mandehany ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ko mangataka izahay, enganeny teninao ry Tompo zay mitondra fahazavan-tsainao anay dia hanitsy ny lalam-piainanay hifanaraka amin'ny sitraponao amin'ny anaranao ry Jesoa Tompo malalanay io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Genesisy 4:1 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'ny Tompontsika. Ary raha vao ny amaro ny olona tambon'ny tany ka niteraka zazavavy maro, dia hita ny zanak'Andriamanitra fa tsara tare ny zanakavavin'ny olona, ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra arak'izay tiany izy. Ary io Jehova tsy mba hanapaka mandrakareva ao amin'ny olona ny fanahiko, fa amin'ny faniavany dia nofo izy, nefa 20 taona ny androny. Ny Nefilima nitoetra tambonin'ny tany tamin'izany andro zany, sy taorian'izany koa raha nivady tamin'ny zanakavavin'ny olona ny zanak'Andriamanitra ka niterahany. Ireo no ilay olo mahery hatr'izay elizay dia ny lehilahy nanandaza. Ary hitan' Jehova fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Ary Jehova nanenina noho ny nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Dia ho Jehova, haringako tsisy ambonin'ny tany ny olona zay noforoniko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba amin'ny voromanidina, fa manenina aho noho ny nanaovako azy. Fa Noa kosa nahita fitia teo imason'i Jehova. Ary zao ny tantaran'ny Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona ny arabelona taminy. Eny, niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Ary Noa niteraka zanaka 3 mirahalahy, dia Sema sy Ama ary Jafeta. Ray Masina, mana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Zai lazai ni tenina
Inavindray ary ny fahamarinana hitatsika am'ireo andininy 10 zay vakitsika androany ireo. Fanamariana eto am-piandohana aloha dia hitantsika ny amin'ny taranaky Adama amin'ny tao mitoko 5 ary hitatsika fa tamin'ny androny Seta, ny taranaky Seta dia Enosy no nantsoina ny anaran'i Jehova, efa nazavaina tamintsika hoe fiantsoana ny anaran'i Jehova zany dia ny nanaovana fanatitra iaona tamin'ny Tompo. Zao nefa ny zavatra hitatsika, tsy ny taranaky Enosy ihany no teto amin'izao tontolo zao, fa ny taranaky Kaina de nisy koa teto amin'izao tontolo zao, ary taranaky Kaina reo de niala teo anatrehan'i Jehova ho ny andininy 912 amin'ny toko 4, ary dia tsy nisy resaka momba an'Andriamanitra itsony teo amin'ny fiainan'izy ireo, ary dia tamin'izany fotoana zany no nanomboka ny fampirafesana, ary efa hitantsika zany tamin'ny androny Lameka nampirafy izy. Inoa zay hitantsika ato dia avy amin'ny taranaky Adama ihany fa saingy avy amin'ny taranaky Enosy ilay niantso an Jehova, ary tsy mahagaga raha avy amin'izany taranaky Enosy zany no nampisy Noa, satria ny taranaky Enosy zanaky Seta no niantso ny anaran'i Jehova, ary Noa dia nitana ny fampianarana ny sesy. Zao nefa ny zavatra nitranga amin'ny andininy 1 sy 2 dia ny hoe raha vao niamaro ny olona tambonin'ny tany ka niteraka zazavavy maro, dia hita ny zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olona, dia hoe ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra araka izay tiany izy. Raha nanao fikaroana ary havana ny amin'ny inona marina moa, reto hoe zanak'Andriamanitra nahita fa tsara tarehy ny zanaky ny olona, zany hoe reo ambara hoe zanak'Andriamanitra reo zany dia tsy zanak'olona zany reo. Matoy izy nilaza hoe hitany fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olona, ary izy reo nefa lazainy hoe zanak'Andriamanitra dia nakavady tamin'ny zanakavavin'ny olona tsara tarehy araka izay tiany izy, nafiry. Hitatsika amin'izany zany fa sarotra ny hoe izy ary reo hoe atao hoe zanak'Andriamanitra reo. Ny mpandinika ny soratra masina dia samy milaza zay nilazainy. Ny sasa milaza hoe reo hoe zanak'Andriamanitra reo dia lay avy amin'ny taranaky Enosy ihany dia reo olona zay mba tsara fitondrantena ihany fa nanaraka an'Andriamanitra. Zany ny ambarany anankiray. Ny anankiray indray milaza hoe reo dia tena devoly izay zanak'Andriamanitra teo aloha reo dia nanambady vehivavy olombelona reo dia niteraka tamin'ny olombelona reo dia samy milaza zay filazany izy. Dia lasa eritreritra ny teny hoe inona marina ary, dia sarotra amiko milaza aminareo hoe iza moa reo ambara hoe zanak'Andriamanitra reo. Fa ny zavatra tsapa na dia amin'izao fotoana zao aza any amin'ny toerana sasany eto Madagasikara eto, dia misy mihitsy devoly makavady zazavavy ary milaza hoe vadiko ianao. Zavatra mbola misy eto Madagasikara amin'ny faritra sasany zany, ary efa nahita zany ny tena raha nandeha nitory ny filazantsara tamin'ny faritra sasany. Ambaran'ilay devoly mihitsy fa vadin'ilay zazavavy. Ka ny zavatra hita eto dia zao, rehefa nisy zany ny fifanambadin'ireo atao hoe zanak'Andriamanitra sy ny zanakavavin'ny olona ary tsy nanaraka ny fitsipim-panambadiana, arak'izay efa hitatsika ny fitsipim-panambadiana napetrak'Andriamanitra tany amin'ny hoe ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny kakambana amin'ny vadiny ho nofiray izy roroa, ny tsy fanarahana izany fitsipim-panambadiana izany dia niteraka fikorotanana teo amin'ny fiarahamonina. Ary zany ny zavatra hitatsika rehefa nitranga zany zavatra zany, reo lazaina hoe zanak'Andriamanitra reo, sarotra amiko io any milaza aminareo hoe iza marina moa ireo, fa rehefa nanambady zay tiany reo tamin'ny zanakavavin'ny olona, dia zao ny zavatra nitranga, tsy nipetraka mandrakariva tao amin'ny olona intsony ny fanahin'Andriamanitra, fa dia samy nanao zay tiany atao izy. Ary dikan'izany dia hoe rehefa niamaro ny olona dia hita ny zanak'Andriamanitra naka vehivavy tamin'izay tiany izy, dia nanjary simba ny tany. Hitan'Andriamanitra fa be ny faratsian'ny olona tambonin'ny tany
ho ny andininy 5. Ny zavatra hita koa nefa de zao hoe nanjary olona mavaventy be ny nefilima no teraka tam'izany, de vaventy be ny toeraka tambonin'ny tany izy tam'izany andro zany, vaventy be izy ary lazaina hoe olo mahery sy nanandaza tamin'inona nefa natanjaka, vaventy be izy. Saingy zao ny nampahalaza azy ve nandoto ny tany, izany ny nampahalaza azy. Hitan'ny Jehova fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay sy fisainana rehetra amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro, ary Jehova nanenina noho izany. Hitantsika amin'izany ary havana fa na heverina hoe reo taranaky enosy mba olona nahalala an'Andriamanitra ihany kanefa de tsy nanaja ny lalanam-panambadiana, na izany no heverina an'ireo hoe zanak'Andriamanitra, na ny devolo mihitsy zay ny ray tamin'ny vehivavy nampiteraka vehivavy, de nahatonga an'ireo ho tonga nefilima, de nanimba ny tany. Ny zavatra hita de zao, rehefa de tsy ara-dalàna intsony ny fitsipim-panambadiana nataon'Andriamanitra, ary de nanjary nanimba ny tany izany. Zavatra hita mbola mandraka androany zany ry havana. Rehefa tsy ajain'ny olona intsony ny fitsipim-panambadiana nataon'Andriamanitra, de tsy maintsy manimba fiarahamonina zany. Amin'ny mampitandrina ny tena, firifiry ny olona manatona, mitaraina fa zao ny zavatra mitranga, zao ny zavatra misy eo amin'ny fiainana, ary ny akabiazana izy reny de saiky vehivavy avokoa. Vehivavy ny aina tao anatiny tsy fanarahana ny lalam-panambadiana, fa na ny vadivady foana, na ny rairay foana tetsteroa, na voafitaky ny tahaka zao, ny vehivavy ihany anie no mitondra kita rehefa aveo e. Ary zany ny tokony antony antsika ny amin'ny fiarahamonina, mba tsy hampikorotana ny tokantrano, ny tsy fanajana amin'ny fanajana ny vady, mba tsy hanana vady maro e, mahatonga korontana ane zany e. Raha ny sitrapon'Andriamanitra de ny filaminana, ary raha ny tenin'Andriamanitra ny jerena dia misy lalàna ao, ary ny fanarahana zany lalàna ny fanambadiana araky nataon'Andriamanitra zany de mitondra fiadanana eo amin'ny fiarahamonina. Fa teto rehefa tsy nanara-dalàna intsony ny fanambadiana, de hitan'Andriamanitra fa ratsy, ary inona moa zavatra nitranga, fampirafesana anie ny zavatra nitrange, samy nanambady zay tiany fotsiny reo lazainy hoe zanak'Andriamanitra zao. De nanjary lehilahy mahery nanandaza tamin'ny tanjaka sy ny hery, nefa koa tamin'ny fitondrahan-tena tsy mendrika, tsy manaraka ny lalàn'Andriamanitra, ka nahatonga an'Andriamanitra ho nalahelo sy tezitra. Fa raha Andriamanitra nanontaniana hoe inona no hevitrao ny amin'ny fanambadiana Andriamanitra, Genesisy 2:5-20, ny lehilahy mandao ny rainy sy ny reniny maka ny vadiny zay vo nofo ray aminy. Fa ny ankehitriny ve tsisy an'izany rehetrarehetra zany, tonga de nofo ray rangafa zay lehany ka tsy mahagaga raha mikorotana ny fanambadiana, ary na de ny olona fantitra aza mbola misy ihany manao divorce noho ny fijangajangana mazana. Fa raha manaraka kosa ny Efesianina 5:2-20 manko sika, dia hita ny filaminana ao tokantrano ao. Gambe anao iteny hoe de mba manahona loatra ary zao filaminan'ny tokantranon'ny pasteur amin'ny toro-teny eo, anontany io ilay malalako fanambara aminao izy. Fa ny fahamarinana faharoa, nalahelo Andriamanitra noho ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany. Ratsy, 5:5, hitan'ny Jehova fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany. 5, nalahelo ny fony. Ny zavatra hita de zao, fa ngamo natao ratsy namoroan'Andriamanitra azy,
tsia tompoko, endrik'Andriamanitra ny namoronany azy. Saingy rehefa nikorontana ny fiarahamonina, rehefa tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra ny olona, rehefa ratsy isanandro ny fisainany, dia nanjary nalahelo ny fon'Andriamanitra. Zao nefa tsy zakan'Andriamanitra izany, ary dia hoy izy hoe haringako ireo, tapa-kevitra izy. Ho Jehova, haringako tsisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby. Andininy 7. Haringako ireo, fikasan'Andriamanitra izany. Gaga ihany angamsika ny amin'ny hoe fa zany ve dia efa tsy fantatr'Andriamanitra hatrany am-boalohany zany, nahoana ny nataony ihany ireo olo ireo nefa tahaka izao, tsy fantanyko nahoana no zavatra tokony tsaroantsika ry havana dia izao. Andriamanitra raha nahary ny olombelona dia nahary azy ho endrik'Andriamanitra. Izany mihitsy ny namoronany azy ary nomeny azy ny safidy, saingy ny safidin'ny olombelona dia ny safidy ny aino ny tenin'ny Satana noho ny tenin'Andriamanitra. Dia hoy ny sasany hoe ko nahoana ary tsy novonoiny Satana, fa nahoana mbola velany hatramin'izao, nahoana mbola velany hatramin'izao, mbola manjaka Satana. Ho avy ny andro ry havana, ho avy ny andro zay andringanana tokoa ny Satana. Saingy ankehitriny zao mbola manana ny fanjakany eto amin'izao tontolo zao izy, efa vita nefa ny faharavan'ny fanjakany, fa ny olona no misafidy anjakany, ny olona no misafidy izay ho tompoiny, na ny tompo na Satana. Ary zany no tsy mbola mahatonga ny fandringanana, satria Andriamanitra ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana, ho ny asan'ny apôstôly 7:7. Ankehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao mba hibebaka. Efa tany amin'ny 2 taona lasa no nitenenana izany. Ary Petera dia nilaza mihitsy hoe maro, Petera 2:7-7 maro-po aminareo izy, fa tsy tiany hisy ho very ianareo, izany mbola paharetany famondram-po aminareo. Ary zany natonga ny Paoly ilaza amin'ny Romanina 2:2-7 hoe ny fonao tsy mibebaka anie dia nangonanao harem-pahatezerana ao amin'ny andro fitsarany, fa ny andro vaovao izay miseho anatrihanao dia mbola manapirofo ny famondram-pon'Andriamanitra, vaovao isa-maraina ny famondram-pon'Andriamanitra, ary ny famondram-pon'Andriamanitra dia izao ny dikany mitaonanao hibebaka izy. Nanam-pikasana mihitsy Andriamanitra andringana tamin'ny andro Noa, nefa tsy teony eo izy dia nandringana azy, fa nisy fotoana ela ihany vao tonga ny fandringanana, mbola ho hitantsika amin'ny manaraka zany. Ry havana, nanenin'Andriamanitra nefa nanome fotoana hibebahany izy. Ny faharatsiana misy eto amin'izao tontolo izao dia misy ary manjaka eran-tany mandraka androany zany, fa ny fiposahan'ny masoandro isa-maraina dia mbola manambara koa ny famondram-pon'Andriamanitra te hitaona ny olona hibebaka. Saingy izao ny fotsy mibebaka dia manangona harem-pahatezerana ho amin'ny andro fitsarana. Ary zany no mahatonga ny antsoantso-mpibebahana atao manerana ny tany, nanomboka hatrany Jerosalema tamin'ny androny jaoniny zany, nitoy tamin'ny androny Jesoa tompo zany, dia nitoy tamin'ny androny Petera zany, ary hatramin'izany ka hatramin'izao tsika miteny zao, dia mbola toriana eto amin'izao tontolo zao ny antsoantso fampibebahana ialan'ny olona amin'ny ratsy ataony. Tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny ialany amin'ny lalan'ny ratsy ny mba ho velona izy. Izany ny teny mazava na tenenin'Andriamanitra ny mpaminany. Malahelo ny fon'Andriamanitra, nefa tsy andringana izy amin'izao tsika miteny zao. Tamin'ny andro Noa izy dia tapa-kevitra andringana, fa amin'izao tsika miteny zao izy dia mbola miantso ny olona hibebaka. Ary zany no mbola hahatongavan'ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny onjam-peo. Fa ny fahamarinana 7 dia zao: lehilahy niavaka teo anivon'ny fiarahamonina Noa. Lehilahy niavaka teo anivon'ny fiarahamonina. Inona ny nampiavaka azy? Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo olona ny arabelona taminy. Eny,
niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa, niavaka Noa. Ny olona rehetra tsy misy mandrara azy Andriamanitra, Noa niavaka izy. Ahoana? Marina izy, tsy nisy tsiny izy, tsisy afaka nanakina azy mpiara-monina. Fa inona reny nahatonga izany? Satria niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy. Zany fiarahany mandeha tamin'Andriamanitra zany mazava loatra fa tsy mbola nisy teny voasoratra tamin'izany, fa miresaka tamin'Andriamanitra izy, fampidinika tamin'Andriamanitra izy, hitenenan'Andriamanitra izy. Izany no tombotsoan'ny Noa. Fa raha izany tombotsoan'ny Noa zany ry havana no ampitahiny amin'ny antsika kehitriny, mbola kely de kely zany tombotsoan'ny Noa zany. Nahoana ny mahakely de kely ny tombotsoan'ny Noa? Satria miresaka tamin'Andriamanitra izy, marina zany. Fa isika amin'izao fotoana izao dia miresaka amin'Andriamanitra ihany koa, sady manana ny tenin'Andriamanitra voasoratra. Ary Jesoa Tompo raha miteny tamin'ny Tomasy fa izay dia izy hoe satria ny masonao nahita dia nino ianao? Sambatra kokoa izay tsy nahita nefa mino. Sambatra izay tsy nahita nefa mino. Ny nampiavaka ny Noa dia ny fiarahany mandeha tamin'Andriamanitra. Ary tsy izy ihany fa maro ny olona azontsika jerena, ry Abrahama, ry Josefa, ry Mosesy, ry Josoa, ry Davida, ry Daniel, ry Jesoa Tompo, Jaona, Paoly, etsetreetsetra. Reny olona reny, olona niavaka teo amin'ny fiarahamonina satria naninona? Niaraka nandeha tamin'Andriamanitra izy. Ka zay baikin'Andriamanitra ihany no ataony. Zay zavatra lazain'Andriamanitra hatrany no ataony. Hoe mpanompon'Andriamanitra iray ry havana raha nijoro vavolombelona izy ndray andro. Ndray mandeha ozy dia nandeha eny an-dalana aho, ao anaty tômôbila aho. Dia to miteny amiko izy ny tompo manao hoe zanika mipetraka eto amin'ny seza eto anilana hoe dia tsy resanao akory aho. Nefa za miara mandeha aminao ety ambony tômôbila ety. Firy tokoa moa isika no mba miara mandeha amin'ny Kristy, ary mahatsiaro hoe miara mandeha aminy. Na mandeha aiza ianao, na irery any an-tsaha ianao, na mitondra angady ianao, na mitondra lapelina ianao, na mitondra tômôbila ianao, na mitondra roplanina ianao, na ombraonao ianao, firy amintsika ny mieritreritra fa eo anilantsika eo Jesoa Tompo. Firy amintsika ny mieritreritra zany. Ary dia eritrereto angeny hoe miaraka mandeha amin'ny tômôbila ianao sy le namanao, lasa ny 2 kilometra, 3 kilometra, tsy miresaka akory ianareo. Ny miara mandeha amin'Andriamanitra dia mifampidinika aminy, miresaka aminy, miaino azy. Izany nampiavaka ny Noa, nahatonga azy ho lehilahy marina sy tsy misy tsiny. Raha tianao koa azy, raha tiantsika koa ny mba ho tahaka ny Noa, aoko sa miavaka amin'ny fiarahamonina, miavaka amin'inona? Amin'ny fiaraha mandeha amin'Andriamanitra. Ary zany fiarahana mandeha amin'Andriamanitra zany, fiarahana miaina amin'ny Kristy zany, dia mahatonga anao hamoaka ny hevitry Kristy eo amin'ny fiarahamonina ihany koa, na izanaiza misy ianao. Eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, na amin'ny komitin'inona ianao, na fitondrana inona ianao, amin'ny maha-kristianina miara mandeha amin'ny Kristy ianao. Aoko ho fantatrao fa Kristy ny mpanjakanao, koa ny hevitry Kristy ilay miara mandeha aminao isanandro, izany ny tokony henin'ny olona avy eo amin'ny fieritreretanao, ary zany ny tokony iainanao isanandro. Fa raha izany ny zavatra miseho, tsy ho ela dia ho tanteraka eto amin'ny firenentsika ny etahitantsika hoe Kristy mpanjakan'ny Madagasikara. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka isika. Faly loatra ny fonay Andriamanitra, faly ny fonay satria raha mieritreritra ny zava-nisy tany amin'ny taona maro elabe tsy fantatra izahay, nieritreritra ny andringana ny tany ianao ary no tanterahinao zany. Fa amin'ny andronay ankehitriny dia mbola miantsoantso anay ianao hoe tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy ny alany amin'ny lalan-dratsy ny baovelona izy. Tompo, meo anay ny finiavana hiara mandeha aminao, amin'ny anaranao Jesoa Tomponao angatahana izany. Amen.